Ny vanim-potoana androany dia fanokanana izao laboratoire de gémologie de lapidairerie, izany hoe laboratoire ahafahana manodina sy manome endrika ireo vatosoa sy ny vatosarobika eto Madagasikara. Eto anivon'ity IMGP, INGE eto anivon'ny Université Antananarivo. Zava-dehibe izao laboratoire izao satria tafiditra ao anatin'ny vinan'Andriamatoa filoham-pirenena Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina, ao anatin'ny politika ankapobeny fanjakana, ao anatin'ny fandarana asan'ny gouvernement ihany koa izay tarihan'ny Premier Ministre Andriamatoa Ntsay Christian, ary ao anatin'ny politikan'ny ministera, dia ny hoe mba tsy ahondrana avy hatrany ny vatosoantsika, ny vatosarobiditsika, fa omena fanampiny na tsy hoe valeur ajoutée mba hampiakabidy azy sy hanome ny lanjany amin'ny tena izy. Ary izao laboratoire zao dia voalohany eto a Madagasikara no misy an'izao aty amin'ny Anjerimanontolo.